Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny anarany ataony hoe Immanuela. Fantatrao hoe ny asarobidin'izany. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay matetika arentsika izany amin'ny fotoanan'ny Krismasy. Voasoratra any amin'ny Matteo toko voalohany 7:20. Tenin'ny anjely izay nambarany tamin'i Joseph io. Ambarany eo manao hoe indro ny Virjiny toejasaka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela. Izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Dia rehefa mijery io teny io ianao dia mahita ilay soratra kely hoe Isaia 7:4. Izany hoe io teny io zany dia fehezanteny izay efa nambarany Isaia no averan'ilay anjely tononona sy ampahafantarina an Josefa eto indray. Ary raha tiantsika ny hamantatra ny tena dikan'izany hoe Immanuela zany dia tsy maintsy miverintsika amin'ny contexte izay nampiasana io teny io tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany. Zany Isaia mpaminany zany dia tokotokony ho 700 taona talohan'ny nahaterahan'i Kristy. Isaia 7 dia mitantara indrindra ny fionan'ny Isaia mpaminany tamin'ny Ahaza mpanjakan'i Joda. Tsara fantatsika aloha ry havana fa tahorina ny nahafatesan'i Solomona dia nizara roa Israely. Nisy ilay fanjakana atsimo izay antsoina hoe Joda ary nisy ny fanjakana avaratra izay antsoina hoe Israely. Dia ireo fanjakana roa niady na dia samy taranak'Israely aza. Taty amin'ny fanjakana atsimo no nisy any Ahaza izay mpanjaka ny Joda resahantsika amin'ity tantara ity. Dia izao tamin'ny fotoana izay nionany tamin'ny Isaia mpaminany io dia nisy zavatra nitranga mantsy tamin'ny fotoana io satria tonga anafika azy irezina mpanjakan'ny Siria niaraka tamin'ny Peka mpanjakan'ny Asiria. Zany hoe firenena anankiroa no nitsangana andeha hamely azy. Dia amin'ny andininy faharoa dia ambara manao hoe dia nambara tamin'ny taranak'i Davida hoe ilay taranak'i Davida io ilay fanjakana atsimo zany hoe fanjakan'ny Joda zany hoe nisy any Ahaza zany. Dia nambara tamin'ny zareo zany amin'ny hoe injao ny Sirianina efa mitoby any amin'ny Efraima. Efraima io Israely any zany. Zany hoe miaraka ny Sirianina sy ny Israely iady ary efa mitoby ao ry zareo hanafika atsika. Dia tena niororo izy. Ambarany eo amin'ny andininy faharoa manao hoe ary nirondrona ny fony sy ny fony ny vahoaka ny toy ny firondrona ny hazo any an'ala raha asiany rivotra. Zany hoe tena ny pararetra niorokoditra tanteraka mihitsy zany Ahaza sy ny vahoaka ny Joda rehetra rehefa nandrehan'izany hoe efa mitoby ao Efraima ny Sirianina hanafika. Dia tao anatin'izany indrindra no naniraka ny Isaia Andriamanitra hoe mandany ianao mihaona amin'ny Ahaza fa ariananina ary izy amin'izao fotoana izao. Dia rehefa tonga teo dia nambarany ny andininy fahaefatra manao hoe lazao aminy hoe mitandrema aza taitaitra foana aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka ny fonao. Io Ahaza io ry havana rehefa tena jerevanao ny tantarany dia mpanjaka ratsy fanahy io ary mpanjaka nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah io. Mpanjaka izay tsy nitady an'Andriamanitra akory nefa dia indro Andriamanitra manantona azy. Tonga milaza aminy manao hoe aza matahotra aza taitaitra ianao ozy izy satria nahoana anafaka anao ao izy eo an-tanan'ireo firenena anankiroa fa horavako ireo firenena anankiroa ireo. Zay zany ilay fampanantenana nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia tamin'ity mpanjaka Ahaza ity. Dia nambarany Isaia moa aminy hoe mangatay ianao ozy izy mantsy ny Ahaza famantarana. Mangatay ianao famantarana ozy izy fa omen'Andriamanitra famantarana anao ahatanteraka an'izany. Dia tsy nangataka izy hoe zaho izy tsy hangataka famantarana zany satria tsy akafanan'Andriamanitra ozy izy. Dia ozy izy Isaia manao hoe eny ary rehefa tsy hangataka famantarana ianao dia eo amin'ny andininy fa 4:10 ary noho izany indro anananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuela. Zany hoe io Andriamanitra mihitsy zany nanome ilay famantarana na dia tsy nangataka aza Ahaza. Dia ilay hoe izy Virjiny anananaka ary ny anarany io zaza io dia antsoina hoe Immanuela. Dikan'izany dia izao teo anatrehan'ilay fahavalo izay nampatahotra sy nampiororo any Ahaza dia nanome famantara-pamonjena ho azy Andriamanitra. Ary ty Immanuela ty ry havana dia izao famantara-pamonjena io. Zay ny zavatra voalohany indrindra tiako tadidinao mihitsy. Famantarana io fa hoe hanavotra sy hamonjy anoritoro ny fahavalo izay mampatahotra sy mampahory any Ahaza Andriamanitra. Ary matoa tonga amintsika ilay izy ankalazaintsika zany hoe Immanuela zany dia izao zany io zany no midika hoe io zaza io
lay famantarana zay hamonjen'Andriamanitra atsika. Mety be diabe ny zavatra mampiororo sy mampatahotra anao. Be diabe ny zavatra mahatonga anao tena hoe hoketraka ny fonao. Amin'izao fotoana zao moa zao misy ny valana retina, misy ny zavatra tsy fantatra tsony izay trangany amin'ny herintaona sy ny zavatra ohatran'izany. Ao anatin'izany indrindra no tonga Andriamanitra mampafantatra anao manao hoe efa tonga ny famantara-pamonjeny. Ary zany natonga ny anarana hoe Jesosy, zany hoe mpamonjy. Io mihitsy ilay famantara-pamonjena izay nambara ary efa tonga zany. Ny dikan'izany rehefa tanteraka ny famantarana dia efa tanteraka zany ny famonjena. Efa tonga zany ny famonjena antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny tena hamonjena antsika moa dia ambarana amin'ny Mateo ihany amin'ny hoe izy no hanavitra ny olona amin'ny fahotana. Le fahotana mihitsy ilay tena famonjena lehibe izay omen'Andriamanitra antsika. Ary nomeny antsika io zanany io. Afaka ny andresy ny ota ianao. Afaka ny andresy ny famatoran'ny Satana ianao. Afaka ny andresy amin'ny zavatra maro isan-karazany satria efa tonga ilay Imanoela. Ilay famantarana andresenao ny amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa rehefa jerevanao koa ilay Mateo teo dia manambara izy ny amin'ny hoe ny dikan'ilay hoe Imanoela ozy izy dia hoe amintsika Andriamanitra. God with us. Zany hoe amintsika Andriamanitra, miaraka amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra. Zay koa ny dikan'ilay tamin'ilay tantara tany amin'ny Isaia zany. Zany hoe tsy hiady rery ianao. Tsy hiatrika ny ady io ianao. Iaza moa dia niazakazaka nakany amin'ny Asirianina indray izy ny tady famonjena. Fa nambarany izany tsy voatery ho any amin'izany ianao fa amintsika Andriamanitra, miara-miady aminao Andriamanitra, ary ho vitan'Andriamanitra mihitsy ny hampandresy ianao amin'io fahavalo samihafa ireo raha tena miantehatra aminy ianao. Amintsika Andriamanitra. Mba fantatrao ve ny dikan'izany? Tsy mandeha irery intsony ianao, ary tsy miatrika ady irery intsony ianao, fa tena manana namana ianao izay tena tsara lavitra satria Andriamanitra mihitsy io sakaiza izay miaraka aminao io, momba anao io. Ary zany nambaran'i Jesosy hoe indro aho izy momba anareo mandrakariva ambara-batonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ilay Imanoela zany dia midika fa tsy irery ianao miatrika ny fiainanao, fa misy Andriamanitra izay miaraka aminao. Dia ny fanahany no mitoetra ao anatintsika izay miaraka amintsika isan'andro isan'andro ahafahantsika mivoaka ho mpandresy amin'ny zavatra rehetra, indrindra amin'ny fahotana. Dia hoe Andriamanitra amintsika. Ny dikan'izany koa dia ny hoe ilay Andriamanitra mihitsy tsy hoe olokolo-tsotra na hoe olokolo-pona na ohatrantsika ihany no miaraka amintsika, fa tena Andriamanitra mihitsy ho miaraka aminao io. Andriamanitra io. Ary ny ambaran'ny Romanina amin'ny hoe raha Andriamanitra no momba antsika ozy izy, iza no ahatoetra antsika. Zany hoe Andriamanitra zany dravana dia maneho zany ny amin'ny hoe fahalebiazana, fahefana, hery, famirapiratana, voninahitra, fahamasinana, fahaizana ny zavatra rehetrarehetra, fahagagana sy ny zavatra samihafa ao anatin'izany hoe Andriamanitra zany daholo. Ary zany nambaran'i Jaona toko voalohany fa ny teny dia tonga nofo izy ka nonina tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ny lamatozy izy. Ilay teny tonga nofo dia tena niara-nonina tamin'ny olona dia hitandreo mihitsy ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainan'ireo olona ireo. Nanasitrana ny boky izy, nanangana hatramin'ny maty izy, napahiratra ny jamby izy, nanome sakafo ny olona tsy omby 5,000 sy ny ohatran'izany. Dia hitanay mihitsy izy ny voninahiny sy ny heriny sy ny famirapiratany. Hitanay ilay maha-Andriamanitra azy. Ary izay ilay maha-Andriamanitra azy izay mbola tiany ho aseho koa izay eo amin'ny fiainanao. Raha ohatra ianao ka manaiky apiditra azy ao anatinao satria mitsangana eo am-baravarana izy ka mandondona. Ary raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy dia ary sakafo aminy ary izy amiko. Zany hoe te hiara-onina aminao Andriamanitra. Te hitoetra ao anatinao izy. Izay ilay maha-Imanoela azy. Izay ilay maha-Andriamanitra mitoetra ao anatintsika azy. Ary rehefa mitoetra ao anatintsika izy dia aneo an'izay ilay maha-Andriamanitra azy izay eo amin'ny fiainantsika. Zany ravana ny tena mahasambatra antsika ary zany ny tena fifaliantsika ao anatin'izany hoe mahatsiaro ilay hoe Andriamanitra amintsika zany, Imanoela. Izany ny dikany. Ary zany no tokony fifaliantsika. Ny ateraka zany dia hoe fifaliana aloha satria hoe efa miorooro sady ny fahavalo fa ho resy izy. Ary manana fonona anao fa efa nomenanao mihitsy ilay famantara-pamonjena dia ilay Jesosy Kristy zany. Io ny sinina fa andresy ianao. Ny fisino Imanoela io ao amin'ny fiainanao fotsiny dia efa marika fa andresy ianao. Na inona zavatra mampiororo anao, na inona zavatra mampatahotra anao, na inona zavatra mamatotra anao, ny fisiny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao dia efa profo mivaingana aloha fa io ny famantara-pamonjena andresy ianao. Ny zavatra faharoa dia tokony ateraka zany dia ny hoe tokony ankalaza sy anome voninahitra azy sika ary anana fifaliantsika zany noho ny amin'ny fahafantarantsika amin'izany hoe miaraka amiko Andriamanitra.
tsy anatahotra intsony tsy ananaya intsony miala daholo ny fanahina rehetrarehetra satria manana antoka ianao aminy hoe Andriamanitra no miaraka amiko akotehako mialy misalie amiko Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra ary nydikan'izany koa dia hoe satria izy miaraka aminao dia mahita anao dia tokony isy fatahorana anazy koa zany ny fiainanao satria mahalala ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao izy ka izay koa le hoe amintsika Andriamanitra mahita ny fiainanao koa izy dia mahita ny zavatra rehetra ao anatinao koa izy amin'izay fotoan'izay dia tokony isy fatahorana anazy koa tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary zany ny afatra izay omenantsika amin'ity andro anio ity ampandrosoa izy ry havana dia ekeo hoe io ilay Emmanuela io ilay Andriamanitra izay tonga nofo miara-monina amintsika dia ho hitanao ny voninahiny dia ho hitanao ny heriny fa tsy Jaona ihany ny teny manao hoe hitanay ny heriny sy ny voninahiny fa ianao koa afaka teny manao hoe niara-nonina tamiko ilay Emmanuela ilay Andriamanitra tonga nofo ary tena tsapako ny heriny sy ny voninahiny teo amin'ny fiainako mandresy ny ota ianao mandresy ny zavatra samihafa satria izay itoeran'ny fanahiny io Jesosy Kristy io no itoeran'ny fanavahana dia ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra dia ho antsika kosa ny fifaliana satria fifaliana ao lehibe ho an'ny olona rehetra ambonin'ny tany fa mpamonjy no teraka ho antsika an'Andriamanitra ny voninahitra amen ilakitana inona malinaye nitaridalana itondra ho any amin'ilay mpanjaka fa izo teraka Jesosy mpanjakanay Emmanuela izao rehetra manaiky anao kaya koa kaya wanajianao ilay